Ry havana dia ampitomboina ao aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao mandrakariva izay Tompo, ianao leloha ranon'ny fitahiana sy ny fahasoavana rehetra no mbola mahatoy izao anay. Misaotra amin'izay nataonao tamin'ny fiainanay nandritra ny herinandro ity, ary mbola misaotra koa ny amin'izay efa ho ataonao sahady ny amin'ny ho avy. Noho izany dia ho anao mandrakariva ny eny dera ny haja voninahitra Tompo, amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Tamin'ity herinandro ity tsika ry havana dia nanomboka nijery an'ireo olona ambaran'ny Baiboly fa naneho ny sarin'ny fanetretena teo anatrehan'i Jesoa, ny akohaka teo an-tongony. Omaly aza moa dia nanoroka ny tongotry ny Tompo mihitsy ilay vehivavy nalaza fa ratsy fitondran-tena teo an-tanàna. Ny fanetretena mantsy hoy isika dia ny fahaizana mipetraka eo anatrehan'Andriamanitra iray sy Jesoa Kristy zanany ary ny fanahy masina, ary ny fahaizana mipetraka ihany koa eo anatrehan'ireo mpiara-belona, lavitra ny fireharehana, lavitra ny fizahozahoana. Hatrany am-piandohana tao amin'ny sahan'ny Edena dia voafitaky ny menarana i Adama sy Eva. Ao amin'ny Genesis toko 7, andininy 2 sy ny 7, raha vehivavy dia niteny fa ny voan'ny hazo eo amin'ny saha dia azon'izy ireo hihinanana ihany, fa ny voan'ny hazo eo afovoan'ny saha kosa dia tsy azo ny hihinanana, fa raha tsy izany dia voafaty ho izy ireo. Izay ny tenin'ilay vehivavy tamin'ny menarana, fa namaly kosa ny menarana tao anatin'izany hoe tsy ho faty akory ianareo, fantatr'Andriamanitra fa amin'izay andro ihinananareo azy dia ahiratra amin'ny masonareo ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo, ahalala ny tsara sy ny ratsy. Genesis toko 7 andininy 4 sy ny 5. Teo no nanomboka ry havana ny fanoherana eo amin'ny olona sy Andriamanitra. Te hitovy amin'Andriamanitra ny olona, te ho tahaka an'Andriamanitra ny olombelona. Io no sarin'ny tsy fanahana fanetretena voalohany niseho teo amin'ny fiainantsika ary nahatanteraka ny ota sy ny fanoherana an'Andriamanitra amin'ny lafiny rehetra. Ry havako, araka ny nambarantsika dia izao ny fahaizana mipetraka ry havana ho ambany mihetry eo anatrehan'ny Tompo dia izay ilay fananana fanetretena. Tanteraka izany rehefa mankatony teniny isika, izay ary izay ihany. Rehefa mankatony tenin'ny Tompo isika dia tanteraka amintsika ny fiainana ny fanetretena, ny angatahana dia ny fanahy masina, ilay fanahy masina mpampianatra, ilay fanahy masina mpampahery, ilay fanahy masina mpanampy antsika mba ahazoantsika manana an'izany tena hoe fanetretena ry havana. Izany no angatahana izany. Koa dia mahereza fa mbola betsaka ny fampizarantsika eto raha sitraky ny Tompo ka mbola omeny tombony andro tsika velonaina mandritra ity volana Desambra ity ao anatin'ilay hoe manetry tena ny mpino. Eto am-pamaranana ho antsika eto amin'ny FKM dia alady ny sekoly alady Rahampitso. Noho izany dia anjaran'izy ireo ny manatanteraka ny fotoana rehetra. Ny anjarantsika izany mpino tsirairay avy dia roa ihany. Voalohany, miomana am-posy hampanafa andeha hiangona, miandry antsika ao an-trano no mantsy ny Tompo manomboka amin'ny 9 Rahampitso alahady. Faharoa, eto am-bavaka ny sekoly alahady sy ireo mpandray anjara rehetra mba ho tanteraka sy lavrary ary ho feno ny voninahitry ny Tompo ny fotoana ka hitombo finoantsika, hitombo fahatokiana, hitombo fahamasinana rehefa miala avy eo am-piangonana. Angatahantsika amin'ny Tompo izany. Hivavaka ary sika ry havana. Ry Tompo rainay any an-danitra misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany, koa ampio izay Tompo mba hanana fo hankatony teninao ary mangataka izay ny fanahy masina hameno ny fo sy ny saina mampanahy anay, ny fanahy masina ny hanamasina anay Tompo, ahafahanay miaina tokoa ny fanetretena eo anatrehanao sy eo anatrehan'ny olona ary mivavaka. Izay mba tanteraka sy lavrary ny fotoanan'ny sekoly alahady Rahampitso. Tahiro rehetra manana anjara mba havita soamantsara ny fanompon'ny Tompo.
dia ho anao irery ny voninahitra amin'izany rehetra izany, fa ho aminay kosa anefa ny fahamasinana tanteraka. Amen. Dia ho aminareo hatrany ry havana ny fiadanan'ny Tompo. Amen.